andriamanitra sady voantsy ny masina ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Ny anjara mofinaina ho antsika amin'ity andro atalata 12 jona 2024 dia ny Timoty faharoa toko faharoa andiny faharoa ka hatramin'ny fadimy enina amby roapolo. Timoty faharoa toko faharoa andiny faharoa ka hatramin'ny fahenina amby roapolo. Ivavaka aloha isika alohan'ny izarana zany mofinaina izany. Sotranao zay raha eo fa tsy avilanao angay zay fa toloranao ny soa sy ny tsara indrindra dia ny teninao tany sy lanitra ho levina fa ny teninao tsy ho levina manak'izay dia mamoe zany teninao zany indray zany mba ahazonay mahatakatra ny lalako anay sy izay ataonay indray mandritra olo andro ity mba ho sitrapon'Andriamanitra reny ho tanteraka aminay sy ankalazana anao amin'ny ataonay rehetra. Dia mitenenina Jesosy fa liana dia liana ny amin'ny teninao zay tsiraray avy. Misaotra Jesosy teny tomponofo. Amen. Ny anjara mofinainao antsika ry havana dia ny Timoty faharoa toko faharoa andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahenina amby roapolo amin'ity andro atalata 12 jona 2024 ity. Amin'ny anaran'i Jesosy fa mandosira ny filan'ny tanora fanahy mizaha mitady fahamarinana, finoana, fitiavana, fihavanana amin'izay miantson'ny tompo amin'ny fomadio, fa mandava ny fanontaniana adaladala tsy misy antony satria fantatrao fa mahatonga ady zany ary tsy mety raha miady ny mpanompon'ny tompo fa ho malemy fanahy amin'ny olona rehetra, mahay mampianatra, malefitra, manandratra amin'ny mpanohitra amin'ny famoram-panahy, fa ngamba Andriamanitra ny hoe azy fibebahana halan'ny tsara ny marina ka hodiny saina ho afaka mifandriky ny devoly zay nanao azy samybelona anao ny sitrapony. Ray masonao mana-masina anay amin'ny fahamarinana teninao ny fahamarinana. Amen. Ny finoana ananasika ry havana dia tsy finonom-poana fa tena finoana mitondra fivelaram-piainana manontolo. Hitantsika eto fa ho an'ireo manohitra ny filazantsara dia manana didy zasy ianao amin'ny hananatra ny mpanohitra amin'ny famoram-panahy. Mananatra ny mpanohitra amin'ny famoram-panahy. Andiny fadimy amby roapolo tapa amin'ny voalohany. Zava-dehibe ry havana ny fanahin'ny olona tsiraray avy. Ary zany raha teo nefa teny Jesosy indray maka tsy avela ny sovery na dia ray aza ka mampaherezana zay mijoro maha-kristianina sy ianao zay mijoro maha-kristianina dia ataony apôstôly Paoly tamin'ny Timoty zany niara amintsika ankehitriny koa ny fahafahana mananatra ny mpanohitra amin'ny famoram-panahy. Mananatra ny mpanohitra amin'ny famoram-panahy. Ny mamaky an'Andriamanitra mantsy dia anafaka an'izy ireny amin'ny fandriky ny devoly ka hodiny sainy ho afaka mifandriky ny devoly. Ny devoly zay nanao azy samybelona hanao ny sitrapony ka nalandevo azy tamin'ny faharatsiany ka nampandamaka azy tamin'ny zavatra rehetra zay mamoafady sy mahatonga azy ho amin'ny fahaverezana. Tsy mitaza posy ny Andriamanitra ry havana fa maneraka izy maneraka anao mba nanatra reny mpanohitra reny amin'ny famoram-panahy. Nahatra reny mpanohitra reny amin'ny famoram-panahy. Tanay koa samy mpanompon'Andriamanitra sika nefa vokatry ny tsy fiambenana dia samboro ny devoly koa zasy ianao dia hiady sy fandamatra ary tsy haneo ny voninahitry ny tompo. Eto dia lazainy hoe tsy mety raha miady ny mpanompon'ny tompo. Foka malemy fanahy amin'ny olona rehetra. Ry havana, Jesosy ny fianarana ho antsika. Jesosy nge tsy nanohitra an'ireo olona zay nanevateva azy zay ny fofony eny vita mihitsy ary nanolotra ny ainy ho avitra reny mpanohitra azy reny satria tsy tian'Andriamanitra izy very na dia ray azy mba ho tonga amin'ny fibebahana avokoa sy ny finoanan'i Jesosy avokoa olona rehetra. Ka eo anatrehan'izany ry havana misy fianarana lehibe apetraky ny soratra masina antsika eto
ny maneho fanahy, ny mahay manaratra ny mpanohatra amin'ny famoram-panahy. Tsy efa tsika samy rena nefa zany. Raha tsy mangataka ny fitiavan'Andriamanitra zay ao amin'ny fanahy masina, ny fanahy masina mahay mampidina ny fitiavan'Andriamanitra ompontsika ao Romanina 5:5 tapany farany. Tsy mampamenatra ny fanantenana fa ny fanahy masina no netiny napidina ny fitiavan'Andriamanitra ompoko sy omponao. Dia ampidin'Andriamanitra ompoko sy omponao tokoa ny fitiavana ka tonga anao hanalatra ny mpanohatra amin'ny fahalemem-panahy ary famoram-panahy, ary tsy sahatra anao hampianatra sy tsy tandro asa sasarana mba hanafaka ireny olo ireny amin'ny fandrik'ilay ratsy sy nahatonga azy tonga samy belona anao ny sitrapony sy ampandesy ny sitrapony. Fa amin'ity andro ity manana didy lehibe zay manatsofony entiny ena sahianao malanitra amin'ny mpanohitra amin'ny famoram-panahy. Amen. Misotranao zay raha eo fa irahanao tokoa zay eto amin'ity zao ity. Ary tsy afy zay fa irakao zay irahanao mitondra ny afatrao amin'ny sehatra rehetra zay misy anay sy anananay fahavelomana. Takizany koa ny olonao zay mandeha zao tenin'Andriamanitra ao mandro zay rehetra tompo mahovavolombelona matoky tokoa, manomboka eo Jerosalema sy Jodea ary hatramin'ny Samaria ary hatramin'ny farany tany. Dia zany tokoa ny fiainanay ambara-piavinao anambara ny filazantsaranao zay herin'Andriamanitra ho famonjena zemina. Dia sitrakai ny ary hivavaka hoe ranay zay ny an-danitra no masina ny naranao no tonga ny fanjakanao ataony ny sitraponao ety tany tahaka ny an-danitra mena inona no nasahazo anay ary mamela ny elokay tahaka na melanay zay milika taminay ary izany mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahan'ny tompo amintsika anie zao tsodrano zay tononona amin'ny anaran'iray zanakary fanamaso zao aiso amin'ny fonona sy fanantenana zany. Mifalia mandrakarivo amin'ny tompo izao indray mifalia. Oko fantatry ny olona rehetra ny fandeferanareo ifambiakaiky ny tompo. Aza manana inona afoka ny fivavahana sy ny fonina mba misaorana no entinareo manambara amin'ny fangatahanareo n'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ary fiadanan'Andriamanitra zay mihoatra no fahalalana rehetra iary ny fonareo sy ny hevitrareo amin'ny Kristy Jesosy. Matoky izay nianatra anareo sady izany ny anafo izany. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rehery any amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.